Sarah. Desire food lovers. Androany dia toizatsika hatrany aventure culinaire atsika dia andeha ho any amina toerana anankiray eny Soraky indray tsika eny ambonimbony eny tsy aiza moa zany fa ao amin'ny l'atelier culinaire. Andao ary mety mianina rô. Toerana misy anazy moa zany io lapan'ny tanàna dia hopitan'ny lapan'ny tanàna misy ny Carib Hotel taloha restaurant dia ato zany ny l'atelier culinaire vaovao saotra ny dina zany iny zany dina iny dia andeha hoeny izy sy Tiffany. Aty amin'ny l'atelier culinaire tsika toerana misy azy moa zany ex Carib Hotel dia ohatran'izao ny karazana pâtisserie an'zareo reo hitanareo reo misy millefeuille croissant version les coloriés les modernes amin'izao misy karazana gâteau chocolat misy poudine dia izao Tiffany dia ato ndraitsika manana ny karazana viennoiserie pain au raisin dia misy croissant dia misy pain chocolat dia ankoatran'izay misy koa ny feuilleté misy toast misy croissant dia reo dia farany fa tsy nikely indrindra ty zany ciabatta ty zany zao mbola tsy fahitako ciabatta hono ny anarany dia misy pain au lait mazava ho azy. Ty zany ny antsoina hoe cake bar. Cake bar zany hoe karazana viennoiserie sucré sy salé dia manana izy quiche io dia eto indray mbola ao anatin'ny cake bar ihany le gâteau nasehoko anareo teo avy any ambadiky ny vitrine nampiseho azy dia amin'izay mazava kokoa. Tommy l'atelier culinaire zany sika l'atelier culinaire moa zany spécialiste en pâtisserie boulangerie dia manao salé koa zareo. Ato zany misy croissant croissant isan-karazany misy sucré nature 100% beurre c'est andramanay sy dina rehefa le 100% beurre dia manana koa izy pain au raisin misy classique dia misy pain au raisin dark dia manana izy pain au chocolat classique dia pain infiniment chocolat dia manana koa izy rehefa avy eo
snack dia ny snack an'zareo feuilleté karazana feuilleté misy cheeseburger meat burger sandwich dia ankoatran'izay misy pain moa zany araka le niteneniko hoe sady manao boulangerie zareo dia brioche brioche sucré coco choco tressé dia ny zavatra andramantsika androany eto amin'ny l'atelier culinaire zany reo hitanareo rehetrarehetra reo izay présenté-ny dinanareo hoe inona avy ny anarany. Dia andao-andramana indray tsika zany pâtisserie nandramantsika androany dia hoentinay sy Sarah Stéphanie nareo zany anarana ato amin'ny l'atelier culinaire misy pain tout choco dia misy fondant au chocolat dia misy millefeuille fotsiny le izy teo dia salé plutôt salé ciabatta dia atao entremets citron dia manaraka azy entremets de l'huile rouge dia misy ihany koa atao tarte aux fruits tiany tarte aux fruits dia farany misy ny croissant au beurre dia ankoatran'izay misy ny jus sy ny glace fait maison sans conservateur dia ho andramantsika eto zany rehetrarehetra dia yaourt maison dia ndao andramanare. Ndao andramany aty amin'ny l'atelier culinaire misy atsika androany dia anao andao andramana matsiro be tsika araka izao hitanareo eto alohany asy zao karazana gâteau isan-karazany dia misy anitsy koa tiako andramana papadina rehefa eo ciabatta dia ny anahy zany araka ny fantatrareo moa zany ny fitiavako manokana ny chocolat izay tiako tena tiako dia tsy maintsy hoe za zany anandrana le resaka chocolat reny dia anao andao andramana amin'izay zany zay sy Tiffany dia ny anombohanay sy Tiffany anazy ty gâteau ty ny antsoina hoe entremets de l'huile rouge. Ty zany ny anisan'ny spécialité an'zareo dia ty ny andramako voalohany mba henoko tsara ny tsirony indray manontolo. Ny zavatra eo ambony misy ananas ity chocolat copeau de chocolat lasa aloha andramako efty amin'izay andramako aloha reto ambony reto afantarako hoe inona ny ao anatiny ao. Koba le anatiny ty zany koba dia ty manga ty manga ty tsara be dia misy copeau de chocolat manodidina dia ho tapahantsika zany le entremets de l'huile rouge koba aloha zany ny basen'ity gâteau ty raha ny fahitako azy ohatran'izao ny superposition na couchiny hitanareo ve ny hitako misy crème dia misy inona ty ty ngamany gelé ana manga raha fahitako anazy zasano ohatran'izao le izy dia hito ny biscuit ny ambany indrindra ohatr'izao zany le superposition na couche le ambany indrindra no aniko voalohany fondant chocolat ny ambany ty biscuit teo ambany à base na pâte sucrée colorié dia misy insert moa zany eo anatiny io ty ampovoany ty zany tiako deteko tena hoe inona raha ny zavatra io ohatra hoe izy rehefa tapahana koba le izy dia mifangaro amina manga fruit exotique zany original be le voany normal raha ohatra hoe spécialité an'zareo satria tsisy ananeritreritra mihitsy anao koba miaraka amin'ny manga miaraka amina fondant chocolat ao anatiny tsara le izy asiako farany ho anareo tsy tendakanina fa tendakanina nona be
tsara be ny équilibre de goût proportionnel tsara amin'ilay habean'ilay gâteau araka izao hitanareo zao e tsisy hoe disproportionné na hoe be loatra ilay crème na kely loatra ilay gâteau sy ny biscuit ao anatiny. Dia zay ny tantarany entremets de l'île rouge hita indray ny andramako manaraka. Inona ny anarany ity hainareo? Ity ny antsoina hoe fondant au chocolat dressage ny aloha zany araka izao parfait. Misy superposition na biscuit biscuit chocolat dia misy ganache choco reny dia eto ambony bien poché ilay izy io dia misy décoration ana chocolat zay ma ganache. Iny moa fondant choco anazy dia andramatsika tapahako eo alohanareo ihany ilay izy ohatran'izao. Izy aloha zany ny zavatra hitako moelleux be ilay paty na mbola tsy mihinana ry dia tsy dense be ilay izy zany hoe tsy mavesatra fa maivana kely. Tsy haiko tsony midéfinir azy fa tena fondant au chocolat ty tantara ty. Fondant dans le sens hoe moelleux moa zany e plutôt dia ganache c'est parfait. Tsy zavatra tranché mihitsy atao anatin'ilay tantara dia malefaka be tsy mila mitsako fa tsy tsako lisy dia mitsonika eo am-bavaka. Ity moa zany solo tena croquant anatin'ilay tantara dia reny ambony reny koa misy copeau kely. Ity hono ny tiantiva ny andramana dia ity zany ny andramanay. Ity indray vadika salé kely tsika. Ny anaran'ity ciabatta anisan'ny spécialité anjareo koa dia moa zany mbola tsy mihinana fa ny hitako misy fromage totokena tongolo eo ambonina pata ohatran'ny paty brioche zany dia andrama ao zoko manapaka azy tapahana amin'ny tanana divisé en deux dia aseho amin'ny papa dia andramatsika. Misy romarin amboniny misy thym ohatran'ny hoe tisy ilay izy fa version pizza malefaka be ilay paty tena moelleuse dia tsy matavy be ilay izy dia frais tena tsara ty. Fizatsika ny dégustation ity indray zao ny andramako ity ny antsoina hoe tout choco. Marihana fa ny l'atelier culinaire zany ny anisan'ny namorona an'ity voalohany dia ny chef tato amin'ny l'atelier culinaire zany ny tena hoe ny inventé an'ity tamin'izany fotoana zany dia lasa betsaka moa zany zao manao anazy dia andramantsika hoe ohatry ny ahoana ny tsirony. Ny description aloha misy vaingana chocolat eny amboniny copeau dia misy ganache miraraka eo amboniny dia pain choco à base-na chocolat zany hoe tena tout choco zay. Zao io ilay izy miaimy be le chocolat chocolat couverture ohatran'izao. Dina moa zany sady mitena hoe mba ingaingeo ilay izy fa tsy mahita mihitsy zay fa milela molotra be izy ao ambadika ao. Ny pâte feuilletée eny be ny beurre ao anatiny malgré le fait hoe misy chocolat ilay izy dia ty ganache ty zany à base-na chocolat couverture fa ilay ao anatiny eny be hoe vrai chocolat. Tena tsara dia mazava ho azy glace au chocolat za koa zany ny anandra anazy satria za miondana chocolat be dia ity indray ny andramako manaraka. Alao mihitsy ka sotro iray zao ity indray glace fait maison zany tsisy conservateur glace bio zany izy tsisy colorant fa tonga dia les couleurs naturelles ana chocolat iny dia ho alaitsika ilay glace ohatran'izao tsisy cristaux de glace mihitsy aloha ilay izy onctueux be
Tsy mamy be a. Juste le chocolat ny. Tsara be ty. De mahana koa zay sotro jus kely a. Tiffany? Inona ty ndry hoanina manaha? Jus? Dona kely a tsika sy de dona kely koa zareo. De sotro jus indray zany zay sy zoky a. Tiako ina amin'ny parfum le jus fa andramana. Ina amin'ny parfum indry? Ananas? Nena fraise ny haiko. De zay ny anjarako andeha aloha dina indray ny anandrana ny ambony. De anjarako indray zao manao dégustation. De ny anomboaka azy angamba ty tarte aux fruits ty fa mahasalama hono ny fruit. De ho asehoko anareo mahita ty eto sa de aloha zany fruit kiwi zay tsy mila andramana intsony manga. De misy inona moa ty goavy naty de ananas. De ho tapahako eto ampovoaninareo eto eo amin'ny fisasany ny tarte aux fruits. Zao mbola misy un serre eny ambany eny fahitako azy gourmand be. Andramatsika. Ty boucheko anankiray coloré les pâtes brisées. Hitanareo iny? Coloré ilay pâte brisée any. De original be exotique be ilay izy. De explosion de saveur en bouche misy goût citronné goût menthe misy ohatrany menthe misy citron tena ohatrany hoe tonga de mahita cocotier anao vao mihinana an'ity. Ohatrany hoe any amin'ny plage zany de tonga de frais be mihitsy le atony tsara ny siramamy. Zay zany ny aperçuako amin'ity zavatra anankiray ty tsara be ilay izy. Ho tohizany indray ny dégustation ato amin'ny entremets citron. Araka ny hitanareo simple en présentation misy chocolat de misy chantilly de andramatsika aloha ty normalement rappelle an'le go anatiny ao. Misy rappelle citronné. Entremets citron. Citron confit. De ho tapahantsika amin'izay ty asoroko aloha le auréole kely. De tapahako eo masonareo ilay entremets. Ohatr'izao ny ao anatiny. De eo andramatsika misy biscuit ambaniny pâte sucrée de misy an'le chocolat ty. De boucheko anankiray asiko chocolat de asiko an'le biscuit asiko biscuit de asiko an'le dôme na crème. Tsara be am'le biscuit misy rappelle na zestana citron et le crème ty crème citron. De le chocolat mamay an'le croquant sy ariary-goana chocolat ao anatin'le entremets. Tena tsara be ty. Conseilleko ty fruit ty fa hatreto aloha exotique daholo ny zavatra nohaniko. Fraîcheur de tena tsara be daholo. Laniko ty fa mbola mieritreritra ny dégustation ko manaraka. Ty indray zany zao no andramako millefeuille miaraka amina crème diplomate angamba izy ty. Crème pâtissière. Ohatra misy fond kely custard ohatrany hoe crème misy tsiro ohatrany praliné kely. Ty ohatr'izao millefeuille zany tena millefeuille. Be feuille be izy. Na atsika
mamy tsara le crème ao anatiny a dia efa tsara le croquant tsara le feuille a dia tsara ty zavatra ty maheno ohatrany somary ariary-goût a hafa mihitsy ty crème ambony ty le crème ambany zany a crème pâtissière mety hoe sosikevitra fanatsarana kely angambana parfumena kely le crème pâtissière efa ohatrany hoe nicongelena le crème pâtissière ayo fa tsara be le izy équilibré tsara le goût raha ohatrany hoe ohatrany ty ambony ty ny crème atao anatiny a tena parfait dia fananantsika amin'izay ny dégustation ay mbola tsy tapitra ke asiako pause kely aloha yaourt à maison dia toizako amin'ny dégustation na yaourt à maison atao amin'ny l'atelier culinaire texture ny yaourt consistant tsara ty ny boucheko anankiray tsara be le yaourt à maison matavy tsara tsy goûte ty fany frais tsara le ronono anatiny a dia tsy dia mamy loatra goûte ça tiany Tiffany be io dia glace à la fraise ty ndray zany zao nandramako nandrama sarany chocolat dia andramako ny glace à la fraise eny manina le izy hoe tonga dia malefaka be crème tsara tsara be le izy a ohatrany hoe maheno ohatrany hoe mihinana bonbon reny ianao bonbon à la fraise aminay tsara be dia faranako ny dégustation ko amin'ity croissant au beurre pur beurre ty dia hotapahako eto masinareo ato ny croissant pur beurre tsara mihitsy izy ao feuilleté tsara iarahantsika mahita ny feuilletageny dia andramatsika amin'izay eny tsara ny beurre an'le izy misy an'le touche salé kely iny dia mikarepoka be le ty amin'ny sisiny tena tsara matsiro be ty croissant tena maha pur beurre azy dia pur beurre tokoa izy mampatsiaro na croissant fazazako tena tsara ty tolo-tanina ho anareo dia rehefa tsy tia vaniny yaourt dia apiky kely ny ana dia zay ny mananako ny dégustation koa ozy izy tsara hoe andramana kely le fondant chocolat anomeny hevitra fa tena tiany ty tsy sanatria hoe izy aloha to dia fondant tena manaiky fondant izy voilà dégustation ohatrany hoe tsy mila mitsako mihitsy ianao fa tonga dia mitsongoka eo ambavo mihitsy le izy tena tsara be ty tsara ty farany tena tsara be dia feuilleté ny chocolat tena mibana tsara ny chocolat lay be tsara be dia zay Sainginy nasetrinao fandavana naleoko mihitsy naingina nanadino anao nandeha nitady
ça, c'est zay une aventure. dégustation-nay tato amin'ny L'atelier l'atelier culinaire culinaire. pâtisserie. Dia Efa raha itsika- atao amin'ny anona aloha izao zao provisoirement tsy amin'ny Quinze Hotel Analakely avenue fa pour bientôt efa hisy point de vente kaikaiky naman'iny hely fa hitanareo eo ihany fa tsara aloha zany ao amin'ny page no mandalo dia ao nareo tsy nakory fa nisy chocolat kely dia raha rivotsika araka ny fotoana fanomezana dia manome ny noty. tindry ve le izy zoky ina ny tena tindry croissant dia ina koa le jus ok rariva zany Zay zany. ny notre cadre atao amin'ny l'atelier culinaire zany dia omenay omenay 8,5 sur 10 zay notre cadre atao amin'ny l'atelier culinaire 8,5 sur 10 fanazavana kely aloha zany satria taloha l'atelier culinaire teny Israc dia zao izy zao manao partenariat miaraka ao amin'ny amin'ny Caribotel ao Analakely amin'ny Arcade 6026 le restaurant. dia eo ampitan'ny lapan'ny tanàna zany hitana dia ao amin'ny local ao izy zany zareo ny manao ny prestation resaka pâtisserie dia misy vitrine na pâtisserie eo zany zay fo miditra zany tonga dia hitanao vitrine ny l'atelier culinaire misy viennoiserie zavatra tena nanamarika ana le karazana viennoiserie en couleur misy rose rose dia mahafinaritra be tsara be moa zany nanaovany le montage le izy dia mazava ho azy eny amin'ny avenue izy zany dia Tsara maromaro ny parking. parking misy parking fa maka kely an'le tike kely ery amin'le mangamanga erina reo rehefa anina sao dia tsy mahina kopatanana kanina ho an'ny alefalefa service tao amin'ny l'atelier culinaire zany dia omenay 9 sur 10 9 sur 10 be 9 zao sur 10 kopatanana ao monsieur Iena zay nandray anay tao amin'ny l'atelier culinaire hitanareo sary eo tena olona passionné ary indrindrandrindra hita hoe misy qualité be ny zavatra zareo zany amin'ny l'atelier culinaire azy dia efa nanao recherche be mihitsy zareo any zareo zany misy boky volamena ny recette ny pâtisserie rehetra dia mantany foana izy mantany izy hoe nanahoana inona tsara inona ratsy inona ny hatsaraina dia zay zany tena important amin'ny service dia ny serveuse ny zareo koa tsotra kely sympa dia afaka mihaino tsara ny retourn'ny client. d'accord Notre sakafo tao amin'ny l'atelier culinaire dia omenay 9 sur 10 oui 9 sur 10 hita mihitsiny hoe misy maîtrise na cuisson le izy dia misy ihany koa ny maîtrise ao anatin'ny montage ny resaka pâtisserie zareo zany tena nanao recherche dia hita be koa zareo moa zany anisany hoe namorona ny pain choco tout choco moa zany fiantsoana azy anisan'ny tena tsara dia maromaro no sakafo nalaina teo ie dia misy ny pain tout choco izay voalaza tsara teo dia ty tena coup de cœur ko conseilleko anareo rehefa mandalo ao anareo azadito manandrana ny fondant au chocolat déjà ny montage n'izy tena impeccable tsara be dia ny tsirony izy mitsonika eto ambava mbola mitsonika eto ambava kany izy amin'izao fotoana zao dia misy ihany koa nalaina teo ny millefeuille zany nametraka be molle kely tamin'le crème satria raha ny faniriana dia hoe le crème ao anatiny ohatran'ny crème mousseline hoe malefaka tsara fa ny anazy zany crème pâtissière tsotra angamba no ka aloha nampiasaina vetivety fa misy zavatra tenenina ho Mathieu tapaka ninona Mathieu ny tapaka ho ny jirama kopatanana ny jirama fa Mathieu le ritoana sy tapany dia voafantatra hoe tapaka ny jirama dia tuizakely zany tamin'ny millefeuille ohatrany hoe crème flan zany ny asa atao dia crème pâtissière ohatrany somary flan dia somary sec le rehefa nahazo frigidaire dia somary sec kely
fascinant zay ny retourna kely par rapport amin'ilay izy dia hoe assaisonnena misy tsiro dia mba crème mousseline ny ampiasainy. Avy eo zay naka siabata zany ohatrany hoe pizza ohatrany pizza sy tapa-kevitra zany fisy tena tsara feno épice feno goût be da be dia couverte na goût ao anatiny dia io tena conseil-ko anareo koa raha ohatra hoe mbola tsy nandrany io ihany ny salena andramanay tao moa zany. Naka ihany koa zay entremets citron zay ohatrany dôme kely maitsomaitso iny le izy dia io koa tena conseil eko tsara mihitsy satria misy fraîcheur be mihitsy no anatin'ilay tsy mamy be dia misy fraîcheur be mihitsy no anatin'ilay dessert sady léger be correcta be le mousse vanille mousse citron sy any tena tsara. Dia naka entremets de l'île rouge io koa zany plat signature tena coup de cœur anestina moa zany ny mampiavaka azy ny montage-ny hitanareo rehefa tapahany izy dia misaraka tsara io hitanareo amin'ny sary io misaraka tsara misy koba ao anatiny misy chocolat misy gelée de fruits dia tena rehefa mitambatra le izy dia tsara be ny saveur sady signature an'zareo le izy. Dia naka ihany koa zay tarte aux fruits an'zareo tsy mety tsara relative tena hoe fruit mipoitra daholo zareo dia ny patiny somary original kely fa ohatra amin'ny loko ohatrany somary rose io pâte sucré. Dia naka ihany koa zay croissant au beurre zay anisan'ny spécialité an'zareo moa zany. Dia zay aloha iny croissant au beurre koa moa zany tena tian'ny olona be ao amin'zareo. Dia akoatran'izay naka glace maison zay sans conservateur fait artisanalement naturel tsara. Dia yaourt maison ary ny jus naturel. Zay zany en gros ny ao amin'ny atelier culinaire zany misy maîtrise technique incroyable dia ny tena point fort an'zareo anaty tressage mazava ho azy moa zany 9,5 nataonay si bémol ake zany na dosage le 9 azafady tompoko 9 nataonay le dosage zany ndrasony azaventy eo amin'ny misy entremets tsy izy rehetrarehetra fa misy kely zany misy lasa misy sucre kely dépasse kely mety le izy zay angambany. Dia zay ny sakafo dia zay ny aventure amin'ny l'atelier culinaire. Dia misaotra betsaka n'iza moa zoky ohatra betsaka ny abony rehetrarehetra dia misaotra betsaka manaraka ny vidéo anay foana. Merci bisous be daholo. Dia kopatanana.